tsara sika jiaby. Akory le finaritra ranandria, akory lahaly, akory sa miraba to. Araka ny hitantsika tato ato, efa hita amin'ny fomba fietrika reto mpitondra ao amin'izao fitondrana fanavozana izao, fa efa any amin'ny filatsako fidiana an'Andriamatoa kolonely no mahamaika sy lahara-pahamehana ho an'ireo mpanohana sy mpisolelaka aminy. Ity izany amin'ny fitsanganan'ny fikambanana HCO izay maniry toy ny anana tokoa tato ato, ary dia milaza fa manohana ity fitondrana fanavozana ity avokoa. Toy izao mihitsy no nipoiran'ny Irma, ilay atoko sy fikambanana maromaro nitambatra nanohana ny ngara-joelona fa izany dia nomena seza avokoa moa izy rehetra ireny izay nivadika kosa dia nosaziany mafy. Ohatra i Ramatoa Razanamahasoa Kristine izay filohan'ny antenimieram-pirenena amin'izany andro izany, saingy nianan-kendry nanatsikera ny fomba fitantanan'Andriamatoa Rajoelina sy ny fitondrana dia iny fa voadaka ka ny hoe sorony volomboasary mianakavy tamin'ny toeran'io. Rinaivo Raolodinina mianakavy moa milola arana tamin'izany no niezaka nilatsaka ho solombavam-bahoaka aza izy taty aoriana dia tsy nanana hery nanoloana ny kandida mpandrakana sady Irmar na dia nanohana azy aza ny mpanakanto Rosy dia resy ihany Ramatoa Kristine Razanamahasoa dia nahazo ny anjarany toa izany koa Ingiay Rosy no io fanohanana ny Ramatoa Razanamahasoa Kristine io. Izy mampanely lakolosy lava tao amin'ny antenimieram-pirenena tao Tsimbazaza tao ary nasay nanakina ireo namany sasany tao amin'ny Irmara ihany koa. Vokany tsy notohanany Rajoelina sy ny volomboasary tsony ny tenany fa nosoloany any fidy te masindray. Arak'izany dia tsy tafavelona teny Tsimbazaza itsony i Rosy sy Ramatoa Razanamahasoa Kristine. Dia ireo fa nirongatra ireto mpisolelaka vaovao ny fanavozana ireto anatahaka ny tamin'ny andro ny volomboasary ihany tany am-piandohana dia nipoitra ary bando Rosy FFM fa nilo ny fanavozana any Madagasikara, fikambanana manavao izay Mamogotso no lohany. Ao anatin'izany ny zanaka vavy matoan'ny amiraly dia iny koa fa mipoitra izany fikambanana ATF izany antsoina hoe antenimieran-tolona ho an'ny fanavozana. Iny sisa marobe izay niforona eny an'elakelan-drano, eny amin'ny fivondronana, eny amin'ny faritra eto Madagasikara isan'andro. Maro no mbola tsy tafiditra tamin'ireo nambarako ireo arak'izany satria dia isan'andro hoy aho dia misy fikambanana miforona ary milaza fa manohana ny kolonely Mikaely sy ny fanavozana. Ary ny mahavariana dia manam-bola vetivety avokoa ry zareo izay miforona rehetra ireo. Hita amin'ny fanamiana vaovao be anaovan'izy ireo mianaka amin'ny kaskety. Ny toerana ivoriana moa amin'izany dia lafo vidy koa raha hofaina, kanefa dia voahofa ny reto fikambanana vao niforona vetivety reto izany. Dia mampanontany tena hoe iza ny mamatsy vola azy ireo, iza ny ao ambady. Ny tanjon'izy ireo moa dia iray ihany, anohana ny kolonely Mikaelina amin'ny filatsako fidiana amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny taona 17 Etrandaniny kosa dia tsy hita izay atoko milaza fa mpanolotra sy manambara ny andatsaka kandida amin'ny fifidianana io hatramin'izao. Ny ankabeazany aza dia lasa misolelaka amin'izao fitondrana izao avokoa. Tsarotsika tsara ilay vovonana firaisan-kina, lavenona sisa mitazana. Ny atoko mba hita fa efa manomana ny azakazaka idirana eny avoloha dia ny atoko timina na dia manohana ny fanavozana ity aza zareo ary manana minisitra telobe zao ao anaty fitondrana io. Dia hita fa mba mietriketrika sy mamory ny mpomba azy ary miezaka mandresy ny olona any amin'ny faritra rehetra any zareo, toy ny fitsidihana nataon'ny Filora Valomanana, ny tany Toliary, tany Atsiranana, tany Mazenga, Fianaratsoa teto Antananarivo, farany teo moa dia tany Antsirabe izay nanaovany fanambarana izay ho aseho antsika eo ihany ny votoatin'izany fanambarana izany. Hita fa mbola be mpanohana zareo Tima sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ireny fitsidihany faritra ireny. Raha nanontany ny olona sendranay teny amin'ny lalana izahay ny amin'ny kandida mety ho tohanany dia matetika miverimberina ny anaran'ny kolonelina sy Marc Ravalomanana. Midika izany fa ngotraka fihodinana voalohany sy faharoa
raha izy rotota no be piti. Andriamatoa depitean'ny Toamasina voalohany koa anefa Ngaro Laratsiraka dia atao manomana mangingina ny marathon idirana eny Avoloty ihany koa, saingy maka milamina, tsy be fihetsiketsehana ary tsy maneho na manohana na tsy manohana izao fitondrana izao. Samby amin'ny fanomanany azy moa avokoa moa ekipa tsirairay. Ny zanaky ny amiraly moa dia efa fantatra zao fa anohana ny kolonely Babalaely ihany satria dia na radreny rano sisa no ataony ty atoko ty sy ny mpitarika azy. Raha fitinina izany, kolonely sy Ravalo no anao ny final, ireo mpanohana ny andaniny miavy. Rehefa re izao fa ity ilay kandidat tsy ampozina toanan'ny Rajoelina, misy tapoka ny kajy rehetra amin'ny fifidianana io zany. Raha atao resaka somary tsotsotra dia izy zany ny troisième mi-temps eto Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io. Hatreto aloha de hita amin'reto kandidat izay efa fantatra ireto fa dia tsy fanalavitra mihitsy ny isa ho azon'izy rotota ireo. Ireto fikambanana miforona be da be ireto kosa raha izay ny zava-miseho ka lany eo ny kolonely Mikaela dia tsy maintsy isaboritaka satria ny tambona amin'izao fananganana fikambanana etsero izao dia ny mba azahoana toerana rehefa lany eo le kandidat toanana. Toy ny zava-miseho ankehitriny ihany amin'izao andro ny fanavaozana izao. Ireo olona mitarika bidon anankitelo izay fatatsika rehetrarehetra dia nahazo toerana. Ao koa ireo milaza fa tsy manana rano isasana fitombenana dia voakarakara. Dia koa ireo nahay vava dia nomena toerana na tsetitsetsina teny amin'ny ministera rehetra ireny mba ho valim-babena. Izay no mahamaika ireto fikambanana ankehitriny reto ny mba azo toerana toy izany ao afara ao. Lasa mampihomehy be ny politika sy ny tontolony eto Madagasikara ankehitriny. Mino anefa isika, za koa mino fa ny Malagasy Henry Arjadala fahalala sy ahay safidy izay ho ataony ho foloha eo. Zany velominaina indray sika mianakavy ahita ny toyany. Veloma vetivety tompoko. No ilazako ny vaovao lehibe indrindra, zany hoe mandia fotoana hafakely tsika ankehitriny. Taorian'ny zavatra nitranga tamin'ny volana septambra iny oktobra dia lasa ny ankiray iny, lasa aliny loany. Izao mandalo fotoana hafakely tsika ankehitriny fa le faoriana atao mitovy ihany. Fa tsy ho amelantsika ato amin'ny tokotimo raha tsy tonga amin'ny firenena vanona isika eto Madagasikara.